Fidanany tompondray antsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana eto anivon'ny pejy sy eto anivon'ny chaîne YouTube izao. Misaotra ny tompontsika ny ahafahana fampisara indray araka hivavaka tsika mialohan'ny anomboantsika an'izao fotoana izao. Andriamanitra rainay eo dia mbola faly indray izahay tafahoana amin'ny alalan'ny tambazotra tahaka izao. Misaotra fa manerana izao tontolo izao miparitaka ny olona izay miaino ny fandarana tahaka izao. Misaotra satria famindrapo avy aminao na fahanay miaino. Tsy avy aty amiko na fanapa-kevitra avy aty amiko na finiavana na hery manokana sy ny sisa fa ianao na napa-kevitra ny atanteraka sy atotosa zavatra toy izao. Dia kasindray ny foniny tsirairay avy any amin'izay misy azy any ahafahanay mandray fanambarana izay avy aminao hitondra famelombelomana ho an'ny aina any anatinay. Mino aho Jesosy fa hiasa ianao ny anaranao rery any anaovanay izao vavaka izao. Amen. Eny raha lasaina bavy misaotra ny tompontsika mbola afaka indray mifampisara tahaka izao amin'ity andro anio ity. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra mba hitarika antsika amin'ity andro anity Jaona 7:12 no vakiko aminaran'i Jesosy. Jesosy ny teny tamin'ny olona indray ka nanao hoe zaho ny fahazavany zao tontolo zao izay manaraka tsy mba andeha maizina fa anana ny fahazavanainy. Ary ny Mateo 5:4 ianareo no fahazavany zao tontolo zao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana. Fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa izay ataonareo ka ankalazany ny rainareo zay any an-danitra. Tamin'ny herinitsika dia efa niresaka mikasika ny mazava. Androany isika mbola hitoy mikasika an'izay hatrany. Tamin'ny farantsika dia niresaka fa Jesosy Kristy no mazava. Olona Jaona novakitsika teo 7:12 zao ny fahazavany zao tontolo zao ho isika. Dia ilay Mateo 5 omeko sarisary kely ianao mba ahazonao an'ilay izy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy olona ozy izy mametraka jiro any ambany vata famarana fa apetraka eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'ny olona rehetrarehetra ka ampahazava ny ao an-trano izany. Ohatra zao sary izay omeko anao ao anatin'izao fampianarana, ao anatin'izao fifampizarana izao. Ity misy tokantrano anankiray ndeha ataontsika hoe misy olona anankidimy ao anatin'izy io. Reo olona anankidimy ireo dia miaina ao anatin'ilay tokantrano izay maizina, izay feno famaizinana. Io tokantrano io dia noho izay famaizinana izay dia lasa tsy misy tsiro intsony fa lasa samy mipetraka, samy manao izay tiany, samy manao izay mety amin'ny fotsiny. Raim-pianakaviana tsy mahazo tsirony intsony, renim-pianakaviana, raim-pianakaviana moa zany tsy mahazo tsirony intsony dia ny atao sisa ao anatin'ilay izy dia manao adidy sy andraikitra, mampidibola, mamelona ny ankohonana, mba miteniteny kely eny, mba manontanytany kely eny, manamoana ny fianaranareo rakizy dia ahoana fandeha zao. Dia fifandraisan'ny renim-pianakaviana sy ny raim-pianakaviana dia ohatrohatr'izay sisa. Inona indray ny olana mila vahana, manahoana ny écolage, manahoana ny ina moa izy ity, ny hofatrano, inona ny tsy ampy, inona mila fidina, inona mila amboarina. Tsy misy fiaina tokantrano vanina fa ohatrohatran'izay adidy sisa no atao. Ny ankizy ihany koa dia miaina tahaka izay dia samy manao izay atafita azy fotsiny any am-pianarana any fa tsisy ninino zay ny atao hoe famaizinana. Ary mino fa zavatra iaina ny tokantrano maro izany. Zavatra iaina ny mety tsika mpanaraka sy miaino an'izao afatra izao ihany koa mety zavatra mitranga ao anatin'ny fiainanao zany zavatra izany. Ao anatin'ny tokantrano io indrindra izay olo sika hoe misy olona 5 dia nisy anankiray tamin'ireo olona ao anatin'ny tokantrano nivoaka tany ivelany. Dia rehefa nivoaka izy tany ivelany dia nahita jiro izy tany ivelany tany. Rehefa nahita jiro izy tany ivelany tany dia zao ny fanambaralay tenin'Andriamanitra hoe tsy misy olona ozy izy mahazo jiro dia mametraka azy ao ambany vata famarana. Fa inona nataon'ilay olona izay nahazo jiro apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro izany jiro izany mba hampazava ny ao an-trano rehetra izany. Ny teboka voalohany zany raha lasaina bavy ao anatina tontolo na fanompoana an'Andriamanitra dia aran'Andriamanitra tsika n'ilay jiro, ilay fahazavany zao tontolo zao, ilay mazava
de tsy iza fa Jesosy Kristy dia tsy natao ho ajanona anivelany zany Jesosy izy any fa natao ampazava ny ao anatin'ny tokantranontsika. Ny akamaroam-potoana rehefa nandray an'io fahazavan'izao tontolo zao io ny olona anankiray de ny zavatra zay entiny ambavaka dia ny ampatonga n'lay manodidina azy andray ny fahazavana ihany koa. Zany hoe raha hotoizantsika lay kisarisary de zao za nahita jiro tany atokotany de iny aloha ho anay iny de tazomiko ho anay iny de ampiretiko tsara mihitsy iny de makafiany amin'iny jiro iny ako any am'izay misy ahany fa hoetiko ambavaka ny olona ao anatin'ny tokantranoko mba azo jiro ihany koa izy dia mba mahazo ihany koa izy any am'izay misy azy any de samba mahazo jiro zay am'izay de am'izay zay dimy menakavy samba mahazo jiro daholo de rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano de samba manana ny jirony de samy maka ny coin-any de samy mampirehitra ny jirony tiany any jiroko ty ato eto ako sotra Jesosy faly avavaka aminao manana fotoana atokako ho anao tena mafinaritra be tena makafi mihitsy amin'ny fiarahana aminao fa za koa atao amin'ny coin-ako ato ihany ako miaraka amin'ity jiroko mafinaritra be ity de ohatran'izay ihany koa le olona anankiray ato amin'ny ilany ato rehefa avy mba entiko ambavaka izy mba manana jiro ihany koa izy Jesosy de mba mafinaritra ihany koa fiainana amin'izay de ohatr'izay koa ty de ohatr'izay koa ty de ohatr'izay ty fa tsy zay le ambarany tenin'Andriamanitra fa ny ambarany tenin'Andriamanitra de zao misy olona anankiray mahazo jiro de hoentiny ao tokantrano iny de lasa mampazava ny ao anatin'ny tokantrano rehetrarehetra. Inona moa ny dikan'izany? Isika rehefa nandray alay fahazavana de tsy iza fa Jesosy Kristy rehefa tafiditra ao anatin'ny fiainako manokana i Jesosy io de tokony hipaka amin'ilay olona sy amin'ilay tontolo manodidina ny fandraisako an'io Jesosy io. Tokony ho tsapa n'ilay tontolo manodidina io fandraisako an'io Jesosy io. Ozy izy ny Isaia 40:1-2 izay raha tsy diso manambara tahak'izao hoe mitsangana ozy izy ka miazava fa efa tonga ny fahazavanao indro ny aizina manarona ny tany ary ny aisim-pito manarona ny firenena fa ao aminao ny mpisahany fahazavan'i Jehova ary ao aminao no mampazava azy. Zany hoe isika raha efa nandray an'ilay fahazavan'izao tontolo zao de tian'Andriamanitra ampahazava ny tontolo manodidina antsika isika. Tian'Andriamanitra isika ampahazava ny tontolo ny ankohonana, tontolo ny tokantrano sy ny sisa rehetrarehetra ary maninona moa inona moa ny olana na ampazava ihany koa ary an'ireo ao anatin'ny toeram-piasana ao anatin'ny tontolo manodidina rehetrarehetra. Zany ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe isika mahazo ilay fahazavana de hitondra ambavaka fotsiny. Tsy midika zany ary tsy milaza hoe aza entina ambavaka ny ankohonanao eto ambavaka mihitsy ny ankohonanao mba handray alay fahazavana tahaka ny nandraisanao fa mihoatra noho izany. Zay zany anjaran'Andriamanitra. Anjaran'Andriamanitra ihany koa mampazava ny hafa. Anjaran'Andriamanitra mamonjy ny ankohonanao. Anjaran'Andriamanitra mamonjy ny dadanao, mamonjy ny reninao, mamonjy ny vadinao raha manambady ianao, mamonjy ny zanakao raha mananjanaka ianao. Hoentina ambavaka izy tena tsara zany, tena mety zany fa mihoatra noho izany aoka hazava amin'ny olona rehetrarehetra. 9:20 amin'ilay Mateo 5 izay nivakitsika teo. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa izay ataonareo ka ankalazany ny rainareo zay ny an-danitra. Isika izay nateraka indray raha lasanabavy de natao ampazava ny ao anatin'ny tokantranontsika ao. Inona moa zavatra mitranga ao anatin'ny tokantrano? Araka le resako teo tsy mandeha am'izay laony intsony ny fiainam-pianakaviana fa samy manao zay tiana atao, samy manao zay mety amin'ny samy misotro am'izay everiny fa loharano mampifalifaly azy. Fa isika dia tokony hitondra fahazavana ao anatin'izany tokantrano zany. Isika zany rehefa ao amin'ny Kristy raha lasanabavy dia tsy natao fotsiny tsika hitondra ambavaka ny ankohonana fa natao isika ho fahazavana io ankohonana io. Azadino fa io ankohonana io dia ankohonana izay tsy nandray fitiavana ny akamarony. Ianao mety mahatsapa an'izany mihitsy ny hoe ianona tena tsy ampy fitiavana, ianona tena ohatran'izao. Ianao ihany koa mety mahatsapa ny anatinao hoe za koa mba miandry avaria fa zay ngy ny ilana an'le Kristy ao amin'ny Kristy isika no manovo ny zavatra rehetrarehetra. Kristy nge tsy natao hivavahana fotsiny fa ao isika no manovo ny fitiavana. Zay natonga Paul laza ao amin'ny bokin'ny Korintiana 2:5 hoe fitiavan'i Kristy no manerana. Paul tena niaritra zavatra maro isan-karazany satria na de tsy nanambady ary izy na de tsy nanatokantrano ary izy niaritra fahoriana maro isan-karazany. Fa manino Paul ny afaka mijoro
satria izy misotro ao amin'ny Kristy lay vato lampivelona, satria izy misotro ao amin'ny Kristy lay loha rano miboiboika, satria izy mandray fahazavana ao amin'ny Kristy lay mazava, lay fahazavana zao tontolo zao, de lasa afaka ihany koa izy mameny hafa. Zao ny ambaran'i Paoly any amin'ny bokin'ny Korintianina any hoe zaho izy arakaraky ny itombon'ny fitiavako anareo no ianany ny fitiavanareo akosa. Tsy maninona zany fa vao mainka mbola afaka mitombo fitiavana anareo foana. Isika dia natao ity an'ireo zay fahavalontsika. Zay nambaran'i Jesosy amin'ny boky Matthieu 5:10 tiava ny fahavalonareo, mivavao an'izay manenjika anareo. Ahoana ny ahafahako manao an'izany? Satria lay mazava no miasa atao anatiko ato, satria za de mandray avy amin'ilay mazava. Ahoana ny ahafahako mity? Raha ohatra ianao lehilahy zany, ny tenin'Andriamanitra manambara an'izany, Efesiana 5:10-20 ianareo lehilahy tiava ny vadinareo de tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka nanolorany ainy ho avitra isolo azy. Ahoana ny ahafahanao lehilahy mity an'ilay vehivavy vadinao izay tsy manaiky anao, satria zay foana ho an'ny olana misy fifampiandrasana. Ny lehilahy miandro ho ankatoavina, zay vo ity. Rehefa mba katoavinao de tadidiko foana lizy, rehefa mba ajainao rehefa mba ohatran'izao de mba miezaka ihany koa ako avy aty amin'ny tenako mba anao, de fampiandro ohatran'izay. De ozy izy koa le vehivavy rehefa mba tiavinao mba karakarainao mba ohatran'izao, rehefa reraka mba orinao, rehefa mba ohatran'izao de mba mandray anjara ianao amin'ny asa ao tokantrano, mba ohatran'izao, miandry de samy tsy mifanome. De ny farany dia araky ny rasako teo miaramonina sisa, samy mionina ny fo satria fa voaratra, de tsy miandry ninina tsony avy amin'le anankiray. Isika rehefa avy nandray ny fitiavan'i Jesosy dia ilain'ny Kristy isika manaparitaka an'izay fahazavany zay ao anatin'ny tontolo tokantrano. Raha ianao lehilahy tahaka nandray ny fitiavan'i Kristy, ome fitiavana ny vadinao, aza miandry ninina avy any aminy intsony. Fa raha mila fitiavana ianao ao amin'ny Kristy manovo. Ity resaka ity zany de zao, raha vao mifampiandry isika, zany ingeny toetran'izao tontolo zao le toetran'izao tontolo zao izay ao anatin'ny famaizinana kanefa tedavintsika ho raisina ihany koa, ary mitady hipetraka ny anatintsika ihany koa, de lasa mifampiandry mitovy amin'izao tontolo zao isika. Izy de zay izy ao anatin'ny famaizinana, ina ary ny azony atao ao anatin'ny famaizinanao. Ohatrany hoe le olona ao anatin'ny tokantrano zany, misy an'le olona efatra ao anatin'ny tokantrano de ianao nahazo mazava avy aty de zay le hoe te endrasanao le olona entinao ambavaka Jesosy io, ny mampikorotana ny fiainana ao de zao, satria ny vadiko Jesosy tsy mivavaka. Raha tsorona le izy Jesosy io tsy mampazava an'ilay tokantranonay de satria ny vadiko mbola tsy nahazo an'ilay mazava, fa mba meo an'ilay mazava izy am'izay mazava ny tokantranonay. Tsy zany ny tenin'Andriamanitra eto. Ozy ny tenin'Andriamanitra Matthieu 5:10 apetrao eo ambony fitoeran-jiro ny jironao de mazava io ao an-trano io, fa aza miandry ny vadinao, aza mangataka ny vadinao foana ahazo an'ilay jiro, am'izay nareo menakavy miaraka mazava. Rehefa nahazo ianao de ampiasao iny jironao iny. Zay raha lehilahy ianao izy aza miandry ny vadinao anaiky anao, aza miandry ny vadinao, tena ho hitanao mihitsy tena niova mihitsy kosa ny vadiko nde ity azy am'izay manomboka zao, fa ianao tiavo ny vadinao. Raha lehilahy tiava ny vadinareo, manokana fotoana ho an'ny vadinareo. Zany zavatra zany raha lasainabavy raha resako aminao eto aza mieritreritra ianao hoe ny tokantranon'ny paster Tovy zany ny tena fitaratra, ny tena tsara indrindra, paster Tovy zany ny tena mahay, izy kosa tena raha fampianarany reny tena efa au top tsara. Tsy au top mihitsy ny anay fa tena mba miaraka amboarina sy kolokoloana tahaka ny anareo. Mba misy fotoana ihany koa zay mivady mba mifampiandry, fampianariny zao tenin'Andriamanitra zao zay hoe tsy mifampiandry zany intsony, fa isika ny fahazavany zao tontolo zao. Ary raha misy zavatra andrasako raha miandry fitiavana, raha te ho tiavina, ny fitiavan'i Kristy no goako, de zay fitiavan'i Kristy goako izay no meko ny vadiko ihany koa tao amin'ny saedena, mba misy fifampizarana ihany no afasaingy fifampizarana amin'ny ratsy. Zany ny zavatra, ny olana be moa ny zavatra ratsy mora zaraina, fa zavatra tsara manahirana be mihitsy mizara azy, tena mahasadaikatra be. Nihinana raha vehivavy no haniny lay voankazo voarary de nomeny any koa i Adama, fa tsy mba mifampizara zavatra tsara zareo. Nomen'Andriamanitra baiko i Adama zao zavatra zay tokony ho ataonao, fa tsy voazarany Adama tamin'ny Eva araka ny tokony ho izy le izy de nikorotana ny tontolon'ny fiainany zanak'olombelona. De ozy ao anatin'le izy misy zavatra, misy atanty, misy fiandrasana. Fa raha za lehilahy mandray ao amin'ny Kristy ny fitiavana, zay afahako mity na de ny fahavaloko ary ndraindray izy zany teny zany nomeny tiavan'ny fahavalonareo, zany ny asesika.
nefa le vady ao an-trano ary tsy tiavina amin'io vavao an'izay manenjika anareo nefa le vady ao an-trano ary tsy entina ambafaka loza nge manjo atsika loza ny zavatra mitranga ao anatina tontolo mpivavahana fa tsy tafiditra ao anatin'ilay ankohonana mihitsy lay mazava fa fifampiandrasana foana zavatra mitranga ao de amapolo taona ny miaraka ao fa tsisy nininona mivoatra tsisy nininona tsara mitovy amin'ilay resaka ihany ina moa izy ty tsy misy endrika sady foana zany ny tontolon'ny tokantrano fa isika rehefa avy nandray ny mazava de tokony ampazavany ao anatin'ny tokantranontsika isika rehefa avy nandray ny mazava ianao de tokony ampazavany ao anatin'ny tokantranonao ianao ka avy aminao ny posahan'lay izy zay le resaka isa mba jereo kely rehefa ny tokantrano ny fazajanona eto amin'ny écran za manoratra eto amin'ny écran ianao mijery rehefa ny tokantrano hoe ahoana marina moa ny fandeha le fanambarany isa indro ny aizina manarina ny tany ny aizy-pito manarina ny firenena fa aminao ny posahan'ny fahazavan'i Jehovah tsy fahazavahanao no entinao ao anatin'ny tokantrano tsy fitiavana avy aminao izay ezahanao raha fitiavana avy aminao izay ezahanao ny tiavanao ny vadinao reraka ianao rehefa tsy mahazo valy ny araky ny zenetrehtra za fa mba niezaka nanao zao ny pastery zany moa probleman'olona zany rehefa mitantara amina mpanompon'Andriamanitra pastery zany nge inona tsy efa nataoko fa tsisy fiovany fa io rehefa mandray avy amin'ny Kristy ianao natao ary hoe tsy misy fiovany araka le ohatra nomeko anao teo ozy izy Paoly arakaraky ny tombon'ny fitiavako anareo ny enan'ny fitiavanareo akosa na zay ary fandehany mbola mahery foana ny ao anatiko tsy mampiova ny fahazavana zay ny raisiko zany fa ny fahazavany zao tontolo zao kosa rehefa io no ezahanao nanao zavatra nanao etsika tsy mifanaraka am'le zavatra etsika nataoko ny valany kosa mba voaraiko za kosa efa mba nanao sakrifisy za kosa efa mba niezaka za kosa efa mba ohatran'izao tsy misy fankasitrahana mihitsy ao anatin'ny tokantrano za tsy hanao tsony samy izy zany milona am'zaoko zao zany mety amin'ny tsirairay aviko aleo samy mandeha am'izao zany samy mandeha samy mitady zany de aleo andeha am'izao zany ty tokantrano ty zany ny olona rehefa ao amin'ny tenany andry rehefa positivisme fotsiny ny esana sy ezahana be fotsiny mahazo fampianarana fotsiny hoe soa le changement za zany le changement za zany le fiovana ezaka vitako zany sao zany fa rehefa ny olona ny afaka manovo ao amin'ny Kristy na tsy mahazo valiny ny ary sa tsy mahazo valiny avy aminao fa za atao amin'ny Kristy no manovo rehefa manovo atao amin'ny Kristy de afaka manome foana raha omeko sarisary ianao mba azonao an'izany resaka zany de zao le olona anankiroa zany dia ty zany misy vehivavy ty misy lehilahy na ohatra zany ao anatin'ny tokantrano ihany koa ty misy zanaka reto misy ray aman-dreny de ozy izy lay aloha le lehilahy sy vehivavy ngamba mamora an'le izy ny zanaka sy ray aman-dreny avy eo samy afaka maka lesona amin'ny alalan'izay avokoa ozy izy lay vehivavy eto mba meo rano ao osotroiko ohatra le vehivavy tao le vehivavy Samaritana zany sy Jesosy ozy izy Jesosy ny resaka tamin'le vehivavy mba meo rano ao osotroiko jona toko faefatra misy an'izay zavatra zay dia ozy izy koa le vehivavy resaka tokantrano tsy na zany le ohatritsika ozy le vehivavy am'le lehilahy mba meo rano any aminao aky mba osotroiko de ozy izy le lehilahy za koa mba miandry ny rano avy any aminao inona moa zany reo fampiandrasan'ireo ty vehivavy ty miandry fitiavana avy ato am'le lehilahy mba meo ny fitiavanao mba osotroiko ozy izy le ray raha mila ranom-pitiavana ianao omeo ranom-panekena fa tsy mba ekena mihitsy aho anatin'ity tokantrano ty tsy mba voaja araka ny tokony ho izy mihitsy ako atao anatin'ity tokantrano ty ka rehefa manome ranom-panekena amiko ianao de omeko ranom-pitiavana ianao ozy izy ndray neky izy zay mba meo rano tampitamby zay mba meo rano mba omeo anay le zavatra ohatran'izao fa mba mila ohatran'izao zay dada sineny ozy izy ndray dada sineny rehefa omenareo rano fahendreny izay rehefa omenareo rano noty tsara izay zay zany mba andrasan'ny dada sineny ndray amin'ny ekizy de omena ianareo re zavatra tetavinareo reo iotokodiny eo le resaka tsy mety miva ozy izy am'izay Jesosy ato nareo mitady rano rehetrarehetra reo nizaniza misotro an'izany rano zany mbola angetaheta foana ianao vehivavy io mitady fitiavana avy amin'ny vadinao na ho azonao ara ny fitiavany na horakofany fitiavany foana renao ho mangetaheta ihany ianao
ary vetivety fotsiny ianao no afa-po fa iverina hitady rano vaovao indray ianao lehilahy io ianao zay mitady fanekena io vetivety any ianao no afa-po fa mitady rano vaovao indray ianareo ankizy io vetivety any areo no afa-pony amin'ny rano zay omeny dadanareo sy mamanareo fa hitady rano hafa indray ianareo fa izao no loha rano miboiboika tsy manam-pahataperana zao zany fandeha le izy ianao lehilahy io eto zany veritsika am'lay resaka mazava mitady rano ny vadinao mitady fahazavana ny vadinao atao amiko ianao matsaka mitady fitiavana izy atao amiko maka aza mitady aza miandro fanekena any aminy vo ity azy fa atao amiko maka le fitiavana fanao mity ny vadinao raha ianao ndray vehivavy efa nandray any Kristy aza miandro ny vadinao ity anao vo anaiky azy fa mandraisa n'lay fitiavana ao amin'ny Kristy ny fitiavan'ny Kristy nge miboiboika tsy manam-pahataperany ny fitiavan'ny vadinao nge misy fetrany ny fitiavan'ny vadinao misy fetrany atreto ihany rehefa mety mifanaraka amin'ny eritreriny ny zavatra ataonao a dia miredareda fitiavany rehefa manao zavatra ianao a tsy mifanaraka amin'ny eritreriny a na manao fadisoana na manao anina dia milatsaka kely indray zany fa ny ao amin'ny Kristy tsy misy fetrany ka ato no mandray an'le izy say le jiro hoentina mampahazava tsy jironao no entinao mampahazava ny tokantranonao fa Kristy mihitsy no entinao mampahazava ny tokantranonao dia afaka nisy fivoarana io afaka nietsara io dia isaky mitady reradreraka ianao Jesosy zangy efa miezaka manao an'izao dia eo ianao mahatsiaro miezaka ahoana moa zany ako so dia mba avaty amiko ary zany lay fitiavana izay etiko itiavana nyity vadiko ity misy zavatra tsy mety zany ao amin'ny Kristy foana ny manovo rehefa ao amin'ny Kristy foana ny manovo dia tsy mety reraka fa afaka ny mity ny vadiko na dia mbola tsy miova n'ilay vadiko hatramin'izao dia tiako foana izy ampahereziko foana izy tsy omeko teny mandratra izy mora nge miteny an'izany mora miteny an'izany amboarina le fiteny amboary le firesaka amboary le ohatran'izao ataovy zao manaova hetsika manaova zao fa rehefa tsy misy an'lay mazava voarainao reraka ihany ianao mandreraka ny fiainana tsy mety voavaly le izy tsy mety afa-po le ao anaty dia zany foana ny tontolo izay misy ny tokantrano ka androany raha amarana sady an'izao afatra zao a dia ny zavatra toroko hevitra aminao isika rehefa avy nandray ny fahazavan'ny Kristy dia ampahazavao ny ao anatin'ny tokantranonao aloha voalohany indrindra ao ampahazavaina matetika ny zavatra zay resahantsika sy ny zavatra mitrango ao anatin'ny fiainantsika dia zao rehefa avy nandray an' Jesosy dia lasa mandeha mitory teny etsero lasa manao an'izao lasa manao san'Andriamanitra mandeha manao tafika masina mandeha tsisy ratsy zany fa melohan zany zavatra zany dia jereo ty fanambaran'i Jesosy ity zay rehetra nandray an'le mazava dia ny ataony aloha dia tsy mametraka azy eo ambany vata famarana fa mametraka azy eo amin'ny fanaovan-jiro dia mampahazava ny ao anatin'ny tranony ozy hoe ny akamaroan'ny olona nandray an'i Jesosy nandray ny fahazavana dia lasa ny anivelany indray no misitraka n'lay fahazavana dia lasa anivelany izy dia lasa mampiasa fotsiny an'lay teny hoe mpaminany tsy masina tany ko le ao an-taninao tsina le ao anatin'ny tontolon'ny tranonao tsina tsy momenao fahazavana ko ny olona anivelany no ampahazavanao fa le olona ao anatin'ny tokantranonao tsy nisitraka n'lay fahazavanao fa manomboka androany tsika mba mila manana an'izany fomba fijery zany Jesosy eo za fa mitondram-bavaka ny vadiko za fa mitondram-bavaka ny zanako za fa mitondram-bavaka an'izao za fa mitondram-bavaka an'izao fa za mba teo fahazavana eo anivony zareo izy zao tontolo zao io miandro tiavina io vadinao io miandro tiavina Jesosy eo za ty afaka no ty azy zao anefa raha za no hiezaka no ty azy reraka tompo tsy fitako zany zany mivavaka tokony ho atao reraka tsy fitako zany fa mangataka mihitsy mba lay fitiavanao mihitsy no afahako mitiany reto olona ireto mba afahako mitiany ty zanako ity ty zanako maditra ity Jesosy tena maromotra mihitsy izy ity indraindray tena mampivotofoko mihitsy indraindray tena tsy voafehako mihitsy fa lasa tena miteny sy manabatibaty azy aza Jesosy te handray fitiavana avy aminao mampatonga n'lay vava miteny tsy voafehany lasa manabatibaty lasa manaratsy lasa manadotodoto aza tao an'izany tsony ny zanakao fa tsy vitanao nefa zany na dia hiteny an'izany ary ianao tena manaiky mihitsy ny tena zany fantatrao mihitsy ny tokony ho atao zao mihitsy ny zao mihitsy fa saingy tsy ao aminao ny hery ahafahana manao azy androany raiso zay mazava izay dia avelao le mazava hiasa ao am-ponao ahafahanao ihany koa mampahazava ny ankohonanao mampahazava ny tontolo manodidina anao
zany ny fandehan'io raha lasana bavy fa tsy teoria fotsiny ty fanompona n'Andriamanitra ty tsy teoria amin'ny verset biblika tsy mahay baiboly be deaibe firifiriny mahay baiboly be deaibe fa mbola maizina ny ao anatin'ny tokantrano sa ahoana ozy nao fomba fijerinao na tsika zay manaraka ary mety mahatsapa an'izany hoe firy-taona ny namaky baiboly firy-taona ny nianatra baiboly firy-taona tahaka ny ahoana ny fahaizana tahaka ny ahoana ny diplôma mipopoka sy ny sisa rehetra fa manahoana mazava vela itokantrano mazava mipetraka tsara eo ambony fanaovanjiro va ilay jiro de tsy iza fa Jesosy Kristy mampahazava ve zany tsapan'ny olona ve zany ozy izy ny fitenin'ny apôstôly Paoly rehefa miresaka hoe aoka ho mamsira mandrakariva ozy izy ny fiteninareo mba handraisan'izay miaino fahasoavana fa zay ve ny zavatra mitranga fa rehefa tsy zay ny zavatra mitranga mila tonga saintsika zay eo amin'ny Kristy de manomboka miresaka am'izay hoe tompo za tokony ho fahazavana atao anatin'ity tokantrano ty ty vavako ity tokony ho fahazavana ao anatin'ny tokantrano rehefa misy ny problema tsy tokony ho izay ihany koa niaraka hitondra problema sy fanomezantsy ny ana mihitsy na tonga an'io le nataonareo ohatran'izao tsy napety an'io le ana ngenareo nge tsy mety fay efa ohatran'izao de mbola zao ihany de mbola nambakainy olona ihany rehefa misy zavatra tahaka zany raha very vola ny vadinao raha nanary vola izy ananary zavatra izy manao antsika fahazavan'izao tontolo zao eo anatrehan'izany zao aloha mety samy vonina daholo tena amin'ny fotoana manaraka zany raha vao miseho zavatra ohatran'izay tena fahazavana am'izay tena zao am'izay teo fa rehefa tonga le fotoana lasa tsy voatazona le ao anaty fa teteny mafy mihitsy hoe tena za kosa ngefa nanafatra za kosa ngefa nteny fa mbola ohatra zao aloha asiko mihitsy ny aloha fa tena tsy mety kosa n'izany isika ny fahazavany zao tontolo zao rehefa misy zavatra manavesatra anao aza totona any amin'ny vadinao zany aza totona any amin'ny zanakao zany aza totona any amin'ny ray aman-dreninao zany aza manometsiny aza manao an'izany zavatra zany fa any amin'ny Kristy zany omena tompo mavesatra ny foko mavesatra ny any anatiko satria za fanteny ohatran'izao Jesosy mavesatra ny any anatiko satria arakaraky ny ezako anao ohatran'izao tao anatin'ity tokantrano ity vao mainka le izy ohatran'izao zany ny atao hoe ao amin'ny Kristy misy zavatra alefanao any aminy ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe apetra ho aminy ny entanareo rehetrarehetra fa izy no iay anareo de raisinao ny fitiavana le zavatra ratsy ao anatinao zany le zavatra mavesatra ao anatinao alefanao any aminy de le fitiavana ao amin'ny Kristy raisinao de ampahazavanao ny hafa am'izay de ho hitanao fa manomboka misy fiovana ao anaty tokantrano fa raha iandro foana ianao hoe rehefa ohatran'izao zany foana mantsy fandehany miandro ny hafa iova mba iova de fampiandro eo foana nareo menakafy de tsy misy fiovana mihitsy io fa ny eo foana ny eo fa rehefa ianao manaky am'izay ny azava zay zany fivavakintsika manomboka androany Jesosy eo rehefa misy olana raha ohatra ka ao ambadika zao toriteny zao mbola mety tsy voafe tsara le izy mety mbola mitovy foana le fomba fanao aza kivy fa verena amin'ny tompo te miresaka hoe mbola tsy niova Jesosy raha mbola tsy mazava zany za te azava tiako aseho ny olona rehetrarehetra tiako iaina ny ty ambarany matitoko vadimy ity tiako zaraina atao anatin'ity tokantrano ity zany Jesosy mazava dikany hoe Jesosy mazava tsy voatery ho toriteny fa le fahazavana ny araka resako taminao teo na ny teny mamy zany zavatra ninge tsisy tsony anatin'ny tokantrano fa mpibatibaty isany ao fa nameloka de mampazoto be atsika ao anatin'ny tokantrano zany fa ny metsiny fa nameloka mifandiso nareo ary nanao an'izao mampatsiahy ny lasan'ny hafa lasan'ny vadiny lasan'ny zanaka nareo tam'le fotoana ohatran'izao nanao ohatran'ity nareo le ohatran'izao nareo ary tsy namela anakory nareo ary firy andro teo foana dongo foana tsy namela ny eloko mihitsy ko manino nareo no mitady famela-keloko fa isika mila ho isika no fahazavana isika no mampahazava afa iza le fahazavana afa ao amin'ny Kristy raha atao fehiny zany zao afatra zao de amarantsika ity Kristy ity aho ity zao tontolo zao i Kristy ny fahazavana zao tontolo zao izao no mitondra ny Kristy ary za mampahazava an'ilay hafa izay ao anatin'ny tokantranoko rehefa mila zavatra de atao amin'ny Kristy ano maka mila fitiavana aza ato no miandry raha mame fitiavana anao vadinao arabasoa arabatsara raha lehilahy raha manajanao sy mametraka anao mitoerana maharay mpianakaviana anao vadinao misaotra ny tompo aleloia sy ny sisa rehetrarehetra fa tsy any aminy ianao no manovo misaotra ianao misaotra azy ihany koa fa ao amin'ny Kristy foana ianao no manovo am'izay maninona am'izay misy loharano tsy manapataperana ao aminao am'izay tsy ny tontolo manodidina anao no mamaritra ny fomba sy ny zavatra izay asehonao fa mandray avao amin'ny Kristy ianao de afaka ny amela heloka ianao rehefa mandray avao amin'ny Kristy
fa tsy afaka ny amela heloka vadinao zany ianao raha ohatra ka nyherinao fotsiny any nieritreretanao tena ezaka eo ianao manaiky avelako ny elokao na mety misy manao hoe noho ny am' jesosy de avelako ny elokao fa raha tsy hainao zany manovo am' kristy zany marary ny any anatin'ny fonao any vavanao miteny hoe mamela fa ny any anatin'ny fonao tena mbola matadidy foana de atsingevana foana le zavatra iny de iny mampikorota tokantrano foana isaky ny mihetsika mitoro-hevitra am'ty androandroany ity raha mbola tsy nyraisinao lay mazava raisony mazava raiso kristy fa tsisy vahaolana afo zany raisony mazava raha noraisinao le mazava avelao azava ao anatin'ny tokantrano am'izay izy fa aza tao tory teny azavarina fotsiny manao an'zany ina moa tizy ty ho teoria fotsiny ho fombafomba fotsiny rehefa mitory teny de mahay be fa rehefa iaina le izy tsy mandeha am'zay loany zay ndray niafatry tsika am'ty androandroany ity a minao fa misy zavatra ny raisinao tao anatin'izay fotoana ny fiazavantsika izao mila mampahazavany eo amin'ny tontolo manodidina atsika isika fa tsy miandry ny hafa foana aza tsy miandry ny hafa foana hitondra zavatra fa isika mihitsy no fahazavana mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa amin'ny fotoana manaraka toy izao ndray mbola mitoy ihany ny fifampizarantsika mikasika ny tokantrano a amin'ny alahady heriny tahak'izao a ho an'izay mbola tsy nahafantatra moa zany a de isaky ny lahady amin'ny 4 ora riva ny fifampizarana eto anivon'ny pejy mikasika ny tokantrano samy tahiny tompo a mandra-piona tompoko